Nahazo anay vary tsinjo a, nahazo vary mora, mahazo tosika fameno toko sitraka rehetrarehetra. Fananako an'ity tokoa tokony nahazoaka an'izay rehetrarehetra zay fa raha tamin'ilay carnet kely anankiray mbola tsy dia misy mamy fa tamin'ity tena mamy tokoa. Raha maka taratasy tsy mila mamadibadika intsony fa tonga dia hita ao ny izay zavatra ilaina na mianakavy. Ohatra haka résidence, haka taratasy momba ny mpianatra na ohatran'izay dia azo vetivety kely. Tsisy laharana, tsisy ninonina fa tonga dia afa mandroso tokoa izy rehefa dia tonga dia mivoaka vao manindry ordinateur izy. Ny mpakasitrahako an'ity dia zava-dehibe eo amin'ny fiainako ray manontolo. Tena mora ampiasaina ohatran'ny kara-panondro maintsy ity tompoko. Izy io zany dia carnet miaraka amina QR code. Le QR code io no ahafantarana ny lohampianakaviana zany ao anatin'ilay fokontany dia io QR code io no mifandray amin'ireo solosaina izay napetraka eny anivon'ireo fokontany tsirairay avy. Ny digitalisation indraina ny fanovana arak'ady mirindra dia ny fampiarana sy fampiasana an'ireo teknôlôjia moderna anatin'ny sehatra anankiray. Ny antsika eto moa zany dia ny sehatra ifotona ny administration locale no ampiasantsika ilay izy. Ny tandro anatin'ilay izy dia amin'ny mba hanamoramorana aloha ny fikerakerana an'ireo tahirikevitra an'ilay mponina, izany hoe resaka gestion nataonay zany. Dia ny faharoa manaraka an'izay moa zany mba hanafaingana an'ireo asa izay eny anivon'ny fokontany amin'ireo fikarakarana an'ireo atota taratasy izay omena an'ireo mponina ao anatin'ilay fokontany. Ny ainga tany amin'ireo registre tany amin'ny fokontany no handrafetana n'ilay carnet manara-penitra, izany hoe ao anatin'io registre any amin'ny fokontany io no misy ny lisitra ireo fianakaviana eo anivon'ilay fokontany. Rehefa eo ilay izy ampiakarina aty amin'ny centre de saisie izay anaovana an'ilay numérisation les documents zany, izany hoe mba atao saisie ao anatin'ilay application ifokontany ny lisitra n'ilay olona atao anatin'ilay registre. Rehefa vita izay zavatra izay dia manao an'ilay miroso avy hatrany isika ao anatin'ilay impression n'ilay carnet. Dia ny responsable eo anivon'ny fokontany no mizara n'ilay carnet any anivon'ireo tokantrano tsirairay avy. Misy eo amin'ny 1094 eo no manana carnet vaovao eny am-pelantanana. Eo amin'ny 90% eo zany no efa manana carnet. Efa voamarika ao anatin'ny ity ordinateur ity daholo ny mombamomba anao. Dia tsy afaka manao risoriso anao na kolokolo ety anivon'ny fokontany itsony. Izao zany aingana be ny famokana amin'ny resaka certificat